Noho izany ary dia aoka tsy avelan-jaka ao amin'ny tenanareo mety maty ny fahotana, ka tsy hanaraka ny filàny ianareo. Aoka ny zavatra nisy amin'ny tenanareo tsy hatolotrareo ny fahotana mba ho fiasana hoentiny hanao ny ratsy, fa hatoloran'Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray, ary hatoloran'Andriamanitra ireo zavatra nisy amin'ny tenanareo mba ho fiasana hoentiny hanao ny marina.